Koratsika faly manonona mbola tsara amin'izao maraindraina ny alarobia efatra may angambany androany raha tsy diso fa akory aby tsika salamatsika. Mety ho gaga nareo hoe rehefa mamely vao maraina indray ngiarako tsy malala zany na ho an'ny masika moa dia ho an'ny hoe mamely vao maraina indray voatavo zany na lokosa. Izy ity dia tsy afenina fa maromaro nareo no mangataka zany hoe raha tsy azo atao amin'ny folo aty Madagasikara ka hatramin'ny 12 satria zay efa misakafo indray avy eo raikamo de fa ahoana? Tsy zany manko fa zao fa tena ny ankabeazan'ny an'ity fandaharanao ity hoe aty Madagasikara dia ny mpiasam-panjakana e, ary ny tena olana dia rehefa tsisy izy aloha dia ohatran'ny jaune ohatran'ny varibarina zany izahay, fa ny tena olana dia raha ohatra ianao manao émission androany le amin'ny alina iny dia miampita izay vao afaka amianao azy noho ny problema na meka ka mba handramo le hitao zao dia mahita tonga dia miritarita be le izy tonga dia tafakatra 30 ohatrohatran'izany fa avy amin'ny fangatahana ndao teneniny hoe fonctionnaire na mpiasam-panjakana no nahatonga ny hoe ndao mba handramana raha hoe ataontsika maraina aiza moa ny hoe maraina be satria zao mbola vao amin'ny 7:05 aty Frantsa, ho an'ny sasany zany maraina be, ho antsika izay efa 110 amin'ny enina sasany antonontonony zany satria rehefa fotoana fianarana dia amin'ny enina sasany no mifoha satria l'enseignement ianao mampianatra manatitra an'le zanakao vavy tokana, en plus ianao mba manatitra kely amin'ny madama ihany koa, mba manao tsara fanahy ohatran'izany fa tsy voatery hoe ampijaliana koa le tokantrano hoe alefa mandeha tongotra na alefa mandeha vinty na ohatran'izany fa mba tsy maintsy kajikajina ihany ireny tokan'ny aina ireny. Ka avy amin'izay no nisian'ity fandaharana ity. Ny ho resahantsika dia mbola hiverina amin'le tsy hitanareo tsony le dossier fa efa lasa any amin'ny avocat. N'une partie fa n'une partie io. Andraso teneniko kely momba an'izay avocat zay. Izaho zany tena tia teny aminareo hoe maro ny vaovao fa eto aho dia miala tsiny zany ho antsika le tsy dia tena ao anatin'le fandraisana anjara loatra, tsy proactif amin'ny zany zao misy olona teo zao hoe nanontaniako hoe zao ahoana zao dia tonga dia même pas 30 secondes dia mivaly, lasa jereko. Tena amiko zany non seulement signe de dynamisme dia signe koa hoe respect mutuel satria manaja an'le olona matoa hajainy koa, fa ianao rehefa tsy manaja olona koa dia tsy hajain'ny olona, ary surtout ny hoe confiance zany hoe andraso jereko kely tena tonga saina mihitsy ary malheureusement moa tsy voavaliko hoe tena kely vous êtes très proactif ary le olona namaly anahako iray masoandro zay tena teneniko hoe saotra betsaka fa on s'était pas trompé de lier des amitiés entre nous. Et d'autant plus, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ça date depuis longtemps. Ary tena misaotra betsaka anao a, nampiatrana hoe longoko ianao. Fa respekteko zay zavatra zay. Tena mahafinaritra anahy le fomba fiasanao zany re. Aza manay, raha mbola koa manao soatra zany ny zavatra atao. Ka ny resaka dossier zany ohatran'izany sy ny anina avocat mandehandeha. Matetika ny dossier ohatran'ireny dia confidentiel ary hautement confidentiel. Eo zany mieritreritra eo zako hoe non, c'est vrai confidentiel, hautement confidentiel, fa za koa ato anatin'ity vondrona ity zany, ty réseau ty network ty, dia manana anareo tena manampy ary tsy misorona mihitsy. Tenaiko zany za tsy miteny hoe be dia be ny vola ampianareo amin'ny fandaharana mba hisian'izany hoe tsara fantatrareo aloha zany fa raha am'izao fotoana izao misy mitady arina kely zany le compte bancaire, tsy fantatra fa mandeha ny ankety par rapport am'izay. Fa tena manaiky ahy zany hoe tena mahafinaritra ry reto, mahafinaritra ary au passage je souhaite un merveilleux, un joyeux anniversaire à une sœur qui habite à La Réunion. Elle va se reconnaître, une si tendre sœur, ô combien gentille et disponible pour notre lutte et notre combat. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment adorable. Gros bisous anao, bon anniversaire anao sœurette. Maromaro tsika no mijery, maromaro ny olona mijery antsika ny La Réunion. Ka le resaka hoe document zay ohatrohatran'izany dia ho anareo le tena hoe tsika manko mety andeha any amin'ny systemena abonné zany, io zao fa misy mametraka zany ny Facebook zany, Google hoe mandefa étoile nareo na mandefa misy tsindrinareo de mandefa 0,50 centime na ohatran'izany tsy haiko amin'ny émission na mandefa tsy fantatro ohatran'izany le ataony eo. Fa ho anareo zany rehefa miteny an'izay le confidentiel zay dia aiza adino droit anareo no mitaky hoe mba omeo zay ho jerenay. Seulement à une condition, rehefa ohatran'izay izy de tsy azo divulguena satria amin'ny maha correspondance privée azy mety ampigadranareo raha sanatria divulguenareo le izy. Fa za indray nefany matoky an'le professionnalisme antsika tsirairay avy eto amin'ity fandaharana ity zany, indrindrindrindra fa ireo le presque abonné satria dikany teneniko an'le presque abonné de zao isaky misy zavatra re olona reo de tonga de efa pare, tonga de efa lasa zao ary tsy mitaray tanamiapaka mihitsy, mahafinaritra loatra. Zay ny avy amin'ny fihavanana hoe aterika anao dia meko nareo, meko copie nareo mba mahita hoe hay ve misy an'izany, tonga am'izany mivoatra ohatran'izany ve, tonga zany faratapan'izany ve ity fandaharana ataony voatavo na ilokosa ity. Satria manjary ohatran'ny hoe tompotrano miono nareo ka tsy mahalala fa de iny nareo entin'ny fatokisana fotsiny hoe tsara lahatra ny zavatra teneniko eto fa leo izy zavatra hitanareo mihitsy hoe io miainga izy zany, metery amin'ny pataloha any ambadika any, sans qu'il ne le sache zany. Ka zay no mahafinaritra an'le zavatra hoe tant que mbola afaka miparady aloha le rony de miparady izy
Fa rehefa manomboka tery am'izay ny lalana, ary rehefa ho tery mihitsy, voakeny ao anatin'le atao hoe système de goulot d'étranglement, dia tsy afaka intsony am'izay. Comme je n'arrête pas de dire hoe la justice française c'est comme démarrer un tank. La diplomatie, la haute diplomatie, c'est comme démarrer un tank. Difficile. Ça met du temps à démarrer. Mais une fois que c'est lancé, c'est difficile de l'arrêter. Zay zany ny fampizarako amin'olona foana, fampizarako amin'olona fampiresaka amiko. La justice française, la diplomatie, la haute diplomatie est comme démarrer un tank. Un tank, c'est difficile. Ça met du temps à démarrer, mais une fois que c'est parti, c'est difficile de l'arrêter. Zay io zavatra io. Ka asakasaky ny any ambadika any sy ny karazana fa misy le hoe mandeha mora ohatry ny sokatra fa tonga à destination. Fa misy le mandeha mafy de mipoaka am'rivotra eny am-panidinana iny noho ny hamafin'ny loatra ny fandehanana sy ny hazakazaka tsy raha atosika atao. Zay amin'iny ka anisan'ireo privilégié zany misy olona maromaro anjereko tao, privilégié mahita andrefasako hoe ty etony ny patiny, etony ny fiaingany, ka tsy niasa mainy nareo, tsy very ny volanareo fa na ny avocat na Rakotomalala dia miasa. Normalement zao miandry fotsiny ako convocation ana fivoriana entre-anay hoe inona no ketrika menga après an'le zavatra nenga zay, zavatra roa telo zay, dia efa very eto indray an. Zany mahatonga anahako hoe tsy kivy aho anatin'le tolona. Na de mahita ary zaho hoe misy zavatra tsy tokony tsy tokony tsy za zany tena tsy afeniko fa tsy mijery ny ataon'ny hafa. Raha hijery ny ataon'ny hafa de tena teneniko anareo fa kivy ary mety lâcher gant mihitsy hoe za tsy mahavita fa ohatran'izay. De izy samy men'Andriamanitra ny hanitra ho azy, indrindrandrindra samy men'Andriamanitra ny takatry ny sainy sy ny vitan'ny sainy ny olona rehetra. Dia noraisiko ohatran'izay le izy hoe avelao zareo ataony tsy olana mihitsy zany fa mifameno ny hetsika rehetra ao anatin'ny zavatra atao, ametrahana ny zavatra tsaratsara kokoa. Pourquoi pas hoe tena tsara mihitsy ho an'ny Malagasy ary ao anatin'izay lalan'izay tsika menakavy ary tsy afenina zany. Manahirana miteny zavatra betraka fa ao anatin'izay lalan'izay tsika am'izao oro zao. Tsy miteny hoe vita rapitrina ohatran'izany fa namea hoe enim-bola nameko an'io raha ela avec les paramètres de l'époque. Fa za tsy hiala am'le hoe enim-bolana na de hitako raha hoe c'est un peu hypothétique noho izao. Nefa hitako en parallèle misy zavatra ihany koa nefany mi-évoluer surtout amy côté atsika, amy lalantsika ty zany. Ka zay no mahatonga anahy manana réjouissance kely hoe tsy kely fa ngeda be ary saoran'Andriamanitra hoe misaotra anao Jesosy Tompo nanome saina matsilo nanao zavatra ohatran'izao de tonga amy zavatra ohatran'izao. Tsy maintsy misy
etape dingananao ray roa telo efatra dimy enina tsy haiko hoe iny tena tsapanao mihitsy hoe teto ny enga de tonga eto de tonga eto de tonga eto fa raha vao tsy misy zay dia amin'navige avy io ianao ary tena hoe milomano anjambany fotsiny tsy fantatrao akory hoe taizanao ny enga de aizanao am'izao fotoan'izao ary zay no mahasarotsony ahako hoe tsy maintsy misy drafitra na lalana apetraka ao mba tsy ahafahanao manao hoe anesabotsina mehana ny direksionnao dia ny GPS-nao mitondra anao any Tanjombato tsy mba hoe hiavoloha akory fa Tanjombato ka de aza matahotra fa ifampizarako aminareo zany ho anareo privilégié avy aminareo ihany nazahoanareo ny privilège fa tsy avy amiko ny zanaka sy ny Facebook tato ato izy io dia tena hoe lasa mahatezitra olon-dehibe mahatezitra ray aman-dreny ny fitsikerana ny zanany na ny fandrotoana ny zanany zao an tsara ho fantatritsika ray aman-dreny aloha fa raha ny tokony tena izy ny zaza alohan'ny 12 taona izay na 14 taona dia tokony tsy hanana Facebook tsy mahazo mampiasa Facebook anontany amiko hoe lalàna ve zany sa tsy lalàna tsy fantatro fa mémoire fotsiny a mémoire en tant que journaliste hoe ohatrohatran'izay le izy fa tsy tadidiko hoe lalàna sa tsy après on va vérifier ensemble hoe lalàna ve le izy sa tsy lalàna raha izay 14 taona na 12 inona no tanjon'izay fameran'izay dia mba tsy exposena an'le zaza na le zazakely ao anatina charge psychologique charge psychologique ao a zay zany mbola tsy hiteny hoe cybercriminalité mbola tsy hiteny hoe ino ty mahazo ny ankizy amin'ny resaka sexe pédophilie sy ny karazany tsy hiteny an'izany fa hierovana am'le charge psychologique nuisible et néfaste de zay no anisan'ny namerana an'io Facebook io misy toeram-pianarana dia tsy maintsy vonoina ny telefona ary tsy azo atao akaikin'le mpianatra akory fa na vonoina de na idinana anaty armoire anaty gazety aty andafy no teneniko io zany ny any Madagasikara tsy fantatro fa ny zavatra hitako any Madagasikara dia tsisy lalàna na rafitra rahan'izany ka anika na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia samy manaonao foana ny zanaka 11 taona dia efa manao Facebook sady 11 taona zany koa fa somary marodrodroka any Madagasikara fa malala an'ity zavatra rehetra ity noho ny adulta efa mipolipolo izy raha zay fiteny azy
indrindra fa feno eo amin'ny 3 ambin'ny 4 taona eo ny ankizy. De tena manahirana, ary tena manahirana ny mitaiza azy. Ka eo tsika zany mahita hoe izy manana an'le Facebook zany de mizara roa mihitsy. Ao ny zaza endry vao mainka mampahay azy amin'ny fianarana sy ny zavatra ataony any am-pianarana, ny Facebook na ny smartphone, satria tsy voatery Facebook ihany no mijery anao, afaka mijery Google ianao, mijery moteur de recherche hafa, ahafahana manao recherche sady à 11 ans na 12 ans na 13 ans na 14 ans, de micontribuer amin'ny fahaizana zany. Fa ny sasany zavatra hafa. Maro zao dia misy article hitako tamin'ny Le Monde hoe hidin'ny YouPorn, maninona porn sy ny porn, resaka porno zany. Nisy hitany aty a Frantsa noho ny resaka ino ty izy teo, engagement zay tsy maintsy isaky ny misy kilométre zany am'le site dia tsy maintsy anontaniana hoe firy taona ianao, ary tsy maintsy manao engagement izy hoe zao ny taonako, déclaration sur l'honneur zany. Ary ny organisme manaraka an'io aty an-dafy matanjaka be, ka raha sanatria zany le site anao mandray olona tsy ampy taona, hitan'ny olona misy 5 eo, 6, 7 connecté eo en même temps, tonga de manana droit ny fandrakana manidy an'le izy. Iny koa zany fisehoana anankiray, zany hoe le zaza mihitsy zany rehefa maditra koa zany ao anatin'le revy, de efa tena lasa lavitra be ny revy mahita an'ireny mijery an'ireny le porno sy zavatra tsy fijery rehetra reny. Za moa de moa za moa mais qu'est-ce qu'on a à foutre, idio ihany ny site an'la. Za mamaky an'izy io zay vao mahita YouPorn na you je sais pas quoi, isaka anankitelo izy efatra teo idio any. De eo zany le zanakitsika hoe omentsika izy carte blanche avec le ino ty izy teo am'le téléphone smart. Atsika mihitsy no manana problema satria itsika mihitsy no mitady an'le téléphone tena amilay hoe diny kosa very dada ny téléphone omena azy, anao mba téléphone ohatran'izao. Iny le téléphone avoaka avy any, matetika moa zany raha mibandy kely de dabo fa mampirevé azy, raha vavy de rabaina mampirevé azy, fa ny saoran'Andriamanitra fotsiny raha ohatra sendra mivady endry dia mahay miankadre tsara ny zanaka ao anatin'ny mondeny Facebook sy resaka réseaux sociaux io. Iny ianao zany gaga ianao. Tamin'ny voalohany zany hoe tena hitako zany hoe ty président ty ve ataky-dono, ty président ty ve ataky-bidaka, satria ninona tenenin'ny président zany ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia ny adalàna ataony na ny fahendrena apetrany dia tsy maintsy se répercuter any amin'ny zanany, tsy maintsy inévitablement zany. Ary raha soratra masina ara de milaza an'izany hoe ny ratsy ataonao de any amin'ny taranaka ao no mivaly. Tokony ho réaliste Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy mi-s'inscrire en faux. Fantatr'Andriamatoa Andry Rajoelina tsara amin'ny paosiny fa raha tsy nanao fihetsiketsehana izy tsy lany ny maire tiany napetraka sy ny député, tsy lany. Ary indrindra indrindra tsy lany ho filoham-pirenena izy
raha tsy niainga ny revo rehetra sy fomba rehetra raha tongavana tamin'izany. Tonga anareo de efa kopy. Ka izay mihitsy le hoe tsy efa zatra manao zavatra fo izy a, de nale taranany ara entiny eo am'le zavatra fo. Aza vaiko zay hevitro zay. Ianareo ve de mino fa tena vokatry ny fo ny ankanesan'ny radio eny amin'ny Père Pedro hoe tena mampalahelo mafy mihitsy reto fa tena zao tena zao tena zao tia ny vola aman'hetsiny aman-tapitrisany. Za lazako anareo fa tsy mino. Tsy mino aho. Populisme ranoray fotsiny io ary blingimblingy de taraiky eo daholo ny azizy rehetra. Tena io zany tena hoe tonga eny izy de noho ny popularité-any ny atongavana eny fa tsy ny fitiavana an'ireo ankizy ireo akory. Ny ankizy eny amin'ny Père Pedro zany. De iny nefa ny taritin'le ry zanany miaraka amin'ny vadiny taritina hianatra ohatran'izao ny fiatsan-dahabelatria. Ohatra hoe amin'ny fiatsan-dahabelatria tsika menakavy zao, hypocrisie. Reo vahoaka reo mila antsika fa ny tena marina sika mila an'ireo vahoaka reo amin'ny fifidianana. Amin'ny fifidianana ilaintsika reo vahoaka reo. Dikan'izany mila mikotrokotro tsara, mila manao bonne figure tsika amindreo. De lasa entina hatrany anosy be. Entina hatraiza. Ny hita zao le filoham-pirenena ao anatin'le zavatra ataony na ohatra ary izy avy nanao an'le lalana de hita hoe diedaka fotsiny izy nahavita an'le lalana fa en fait sincèrement il se dit hoe mais je vais jamais servir. Hitanao maso mihitsy hoe tena hitanao mihitsy hoe mety tsara velatria le ry. De zany hoe nitondràna an'ireto ankizy reto zany mandeha esaka le am'reny de mianatra ho professionnel amin'ny fiatsaram-belatria. Zay zavatra hitan'ny olona ao anatin'ny Facebook zay. Tsy adala ny olona ka tsy kopy an'izany. Dia avy am'izay ny olona metaka po metaka satria rehefa tonga any amin'ny ivon'ny Facebook ny sarinao, droit-nao mihitsy miteny an'le olona hoe mba fafao papa io sariko io fa za tsy tia hita ny vavan'olona eo. Mantso anao zany. Na hoe dada fa efface mes photos parce que je veux pas apparaître avec toi. Ohatraohatran'izay tokony hitranga hoe indray andro radio na Ramatoa mihitsy no miteny an'ry lova hoe lova Mercedes aza vokatry ny sarin'ny ankizy manomboka androany. Am'izay fotoan'izay ny zavatra mety hitranga de hoe fanakaiza ny zanakao. De mamaly verbalement anao tsy avoakako réseaux sociaux intsony ny vady aman-janako satria za ve manao ny ataoko de vady aman-janako no tratran'ny kritika mavesatra. Tsy maintsy arovako ny vady aman-janako parce que ça va leur coller à la peau né. Ça va leur coller à la peau. Le malagasy ohala fotsiny le malagasy n'Antananarivo zao. Le malagasy n'Antananarivo de mieritreritra mafy mihitsy ty Sophie Ratsiraka ty. De tena kalabe ary tena kalabe. Ino Sophie Ratsiraka miaraka amin'ny vadiny avy ary afara vohatra ery akaikin'ny ino ty le mpivarotra kiraro manamboatra kiraro gasy ty, adinoko ny anarany, de miakatra amin'iny Jirama iny mandeha vinty izy mivady.
mandeha tongotra zany. Eo fa nakay za tomobily nreto. Aina tomobily lary tao anatin'le tokantrano tam'izany ifandrombahana hoe iana mampiasa azy hatreto ka hatreto, iana mampiasa azy hatreto ka hatreto. Nefa tamin'ny androny tsy mbola nisy akory zany réseaux sociaux zany fa mbola vao gazety dia diaboliseny zany sofiratsiraky zany. Zany hoe tokony ho fantatra le matoandro radiolona tsara mihitsy zany hoe ary tsy vitany hoe nidiabolisena fa rehefa nidiabolisena de nitarika hatrany amin'ny fiangonan'ny dadany ary fijerin'ny olona azy fa taty aoriana moa zany niovana izy no miantony maro samihafa satria izy koa mahay mampiseho hoe zao za Sofia, zao za. Fa za teny aloha za aloha zany de miteny anareo hoe raha ny hoe zavatra vitan'ny Sofia tao anatin'ny mandahany dadany ampitahana ny zavatra vitanareo de même pas ny ray apahazatony, même pas. Kanefa de endrika tahaka n'inona natao tamin'ny Sofia. Moralité zany de zao: raha tsy tianao ny zanakao ho tsikafon'ny olona momba azy, kritiken'ny olona momba azy, de aza alefa entina amin'ny place publique intsony na aza alaina sary intsony ka hitan'ny olona amin'ny fanaovan-gazety. Ka na iza ho samborinao andriamatoa andry Rajoelina, na iza fa rehefa zay ny zavatra nitranga hoe ianao no mitondra an'le olona teny amin'ny place publique, tsy niterena anao, tsy nivozonana ianao, ka ny olona maka sary en tant que journaliste d'investigation na tsy fantatra hoe io alainy sary ny zanakao, alainy sary ny zanakao hoe jereo mividy ny kirarony anie, zaza firy taona, jereo mividy ny famantaranandrony, zaza firy taona, izy no navitany fiaran'ny Emirates. Tsara jerena ihany koa zany ny environnement-ny any Dubai any. Le trano aty Frantsa aloha de efa hitatsika hoe aiza izy ary ho alaitsika sary. Zay ny amin'iny ngambany rehefa tsy tiana le ho kritiken'ny olona dia atao voatran'ny voatavo na ilokosa, jamais hoe voatavoka de iny exposen'ny zanako na ny vadiko amin'ny Facebook zany. Raha misy any de efa pejy efa ela ary efa tsisy kafako intsony. Fa raha ohatra hoe tao anatin'ny farafahakeliny efa taona zay dia na 5 taona koa ary tsy nametraka intsony ny sary na ny sarin'ny zanako zany na ny vadiko tamin'ny Facebook intsony ny tenako, satria noho ny adalako ve amin'ity zavatra ataoko ity de mivady aman-janako no meny olona fantsy mba hitako hoe tsy rariny zany nefa ny olona koa tsy ho voasakana tsy hanao an'izany. Ndao ary veloma tompoko, veloma mahafinaritra, mandram-peona tompoko.